Tahaka ny efa fanao ny isa-taona ihany koa dia misy ny lanonana tanterahany fianakaviam-be ny ministera ny folo alina entina anamariana ny fety noely omaly ary dia nisy ny hetsika mifandraika tamin'izany natao teny Ampahibeny ny anjinjin'ny vaovao ary eo amin'ny sary ny ministera ny folo alina sady fanamafisana ny fihavanana eo amin'ny samy mpiasa no fotoana ihany koa amin'ny Valiany Rozanaka ny fianakaviam-be ny ministera ny folo alina ny hetsika fanamarina ny fetin'ny krismasy izay efa fanaon'izy ireo isa-taona koa raha ho amin'ity taona ity ary dia omaly no nanatanterahana izany teny Ampahibeny. Namafisiny ireo nandray fitenenana tamin'ny fotoana omaly ny fisiny ny fandraisana anjaran'ny mpiasa tsirairay eo amin'ny fampandehanana ny feham-pihavanana na ny asa sosialy. Misy ihany koa anefa ny fandraisana anjara ny ministera izay nizara kilalao sy vatomamy ho an'ireo ankizy latsaky ny folo taona ary vary sy menaka kosa ho an'ny isa-tokantrano. Amin'izao akatoky ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao teo amin'ny fito roa arivo izao dia amin'ny anaran'ny folo alina iray manontolo ny rabana ny vahoaka malagasy takon'izany asaramanitra izany. Ny hafatra tiana ampitaina angamba ny amin'izao andro ny lanonan'izao dia mba hanao fety ao anatin'ny filaminana tanteraka isika malagasy rehetrarehetra noho ny fahaterahana sy ny fahasoavana lehibe andratarantsika an'izany taona telonambifolo sy roa arivo izany. Dia tsy hijanona fotsiny amin'izay filaminana amin'izao faran'ny taona sy voalohany taona izay fa hitohy hatrany hivoahantsika malagasy atao anatin'ny krizy. Nofaranana tamin'ny fampisehoana nataon'ny Rozanaka mpiasa ny ministera ny lanonana omaly. Anandramanitrati, ena sandratsy farany ny vonina editaty.